ny akamaroan'ny mpino dia miazakazaka ao amin'ny atao hoe paraître religieux daholo ary vitsy de vitsy no ao anatin'le atao hoe être paraître. Le paraître dia te hiprouver zavatra foana izy hoe mila aseho ny mahampino. Zany hoe ohatrany hoe olona anankiray qui cherche des comptes à rendre zany, ohatrany te ampiseho hoe mila aseho tazana ny olona, mila antsoantsona hoe kristianina izy. Zay ny azo natao hoe mijoro vavolombelon'i Jesosy. Zay ny azo natao hoe manana fahasahiana manara-dian'i Kristy. Fa le être kosa zany hoe ny principanao, ny fizianao, ny conviction anao, ny idéal ao aminao, zavatra ao anaty ary ny transparaître eo amin'ny fiatrehanao ny fiainana andavanandro. Iny olona iny tsy mikikika, tsy miantsoantso any ambony plafond, any ambony tafo zafady, fa efficace izy ary tonga de misongadina eo amin'ny fomba hiatrehan'ny fiainana. Ohatra, manoloana ny problema misy ny ao anivon'ny firenena, eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny fiarahamonina, dia iny olona iny zany tsy pokaty fa ao amin'le hoe misy consistance zany. Le être no zava-dehibe de tonga dia miavaka eny mihitsy izy. Ary io le lazain'ny soratra masina avahako ny manompo azy tsy manompo azy. Ny olona masina ndray ny avahana de hoe tonga de manava-tena ao anatin'ny olona hoe io fa misy fitahiana be. Tsy zay, miavaka ho azy eo amin'ny raisonnement. Tsy le olona maivamaivana ohatran'ireny akofa reny, fa olona heninao mihitsy hoe misy assise anatiny any. Heninao hoe olona manana conviction, mipetraka tsara ka mitransparaître amin'ny zavatra zay atao. Solomon zao tsy ao anatin'ny paraître fa ao anatin'ny être. Tellement ny fomba fitsaran'ny olona teo amin'ny fanjakana, tahaka an'le vehivavy anankiroa mpivarotena nananjanaka, dia samy miarany mipetraka izy roa, de ny ray voatsindry ny ray de maty ny zanany, de natakalony amin'ny zanakin'le namany teo anilany, de niady teo hoe anaty zanako ty. Noentina tany amin'ny mpanjaka, de ozy ny mpanjaka hoe tsotra kely ny fomba andaminana an'io, no sabatra zaraiko roa, dia teo no tratra teo ny tena reniny, lay tsy tena reny de aleo faty any tokoa de samy tsy manana. Zany hoe manana an'ilay subtilité ny olona ao anatin'ny être chrétien fa tsy ao anatin'le paraître chrétien. Hitanao hoe olona mahay mijerina nuance na zavatra, olona ao anatin'ny atao hoe subtilité ary tena eo amin'ny fomba fijugevany zavatra, fomba fianalizevany zavatra, de tonga de hita izy hoe efficace. Le efficacité an'le izy mihitsy no tonga de afahana mijuger sy mievalue azy. Hanika nanakoako eraky ny fanjakana sy ny manodidina tonga hatramin'ny mpanjakavaviny Seba mba handeha hiaino, de ozy izy hoe tsy misofoko tsony no mahare ankehitriny nilazanao ry mpanjaka Solomon, fa ny masoko mihitsy no mahita. Eo no mahavoatsika maro. Te hampiseho raha vao zay ny dinamika mila aseho ny mahakristianatsika dia paraître zay. Ary ny olona rehefa ao anatin'ny paraître de pokaty, dia miezaka izy manatsetsina niny mapokaty azy iny amina fisehoana ivelany. De mandoky iny ary tena ozy hoe tena iny tokoa ny tena olona mivavaka. Fa ny olona dans l'être tsy manana eritreritra hiprouver quoi que ce soit izy, fa miaina ao anatin'ny atao hoe simplicité sy authenticité, fa hitany olona taratra eny amin'ny fiarahamonina eny ny fomba fisainany, ny fomba fipositionevany amin'ny toe-javatra anankiray, de hita hoe olona petraka tsara. Ary mazava ho azy manatona azy ny olona satria
le olona manodidina tsy izy miteny hoe zany eka fahazavany fa ny olona ny mahatazana hoe il a quelque chose misy zavatra mampiavaka azy amin'ny hafa dia mahasarika ny olona ilay fahazavana ho aminy mahasarika ny olona lay fomba fiatrehan'ny fiainana le fomba fiainany mihitsy ka ny akabeazantsika kristiana ao anatin'ilay paraître religieux dia iny tiatsika satria iny no tazan'ny olona le hoe tazana le appréciation zany non tsy ny paraître fa ny être un chrétien convaincu fa tsy paraître pour donner une belle image zaratsika ny mieritreritra ny am'izay sa mihitan'Andriamanitra tompoko miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy antsika ny voalohanteny dia tsy ho hay ny tsy arahaba ny fiangonana FJKM navita ny synode lehibe faharoapolo izay natomboka reo tany Tolagnaro angamba izy zay dia mifarana amin'izao fametrahana ny birao androany zao miarahaba koa atsika birao zay voafidy indrindra ianareo mivady zay hitarika an'izany birao zany i Jesosy ilay manakare-pahasoavana izay efa tompon'ny fahefana ety ambony tany sy any an-danitra no hitantana anareo hitaridalana anareo hiaro anareo hanoro hevitra ary hanome hery anareo ka vita antsakany sy andavany ny asa ny adidy lehibe izay andrasan'ny fiangonana aminareo za dia te hiteny te handrisika lalandava anareo atao amin'ny FJKM izay efa nijoro foana anareo ho an'ny vahoaka malagasy teo dia mbola mangataka anareo hijoro lalandava hitsangana arakin'izay efa asa napetraka Jesosy amintsika zay dia ho mpaminan'ny firenena izaho manokana dia olon'Andriamanitra olon'ny fiangonana raha sanatry reka solafaka teneno ray aman-dreny teneno izahay ireo hoe misy tsy mety ny ataonareo manazava zahay raha ohatra ka azo azavaina raha tsy azo azavaina dia fa adisona ny dikan'izay ho vaina ny famindra Jesosy izay mitarika atsika no sakana amin'ny teny frantsay balizy ho atsika rehetrarehetra tsy hanaonao foana Jesosy ny tokony atahorantsika Jesosy ny atahorantsika eo anatrehan'ny vahoaka ny tany sy ny fanjakana eto azao dia manasa sahady ho atsika izay mpiandry ka mazoto fa misy asa sy fampaherezana eny avilo amin'ny 4 tolakandro zay angamba ataoko fohy ny resako fa efa lavalava ihany zay tsika teto zay fa misy fangatana moa teo zahay dia mbola anatin'ny mipetraka amin'izao mbola tsy fantatray akory ahoana zany volam-panjakana zany na ny taratasy mbola tsy hitanay fa anolotra zahay amin'ny anaranay manokana aloha misy vola iny 5 tapitrisa ariary monsieur le président amin'ny anaranay manokana iny tsy volam-panjakana iny sao dia isy teny indray hoe nalefa ry volam-panjakana
raha misy keso ho an'ny fanamboarana fanorenana na keso ho an'ny fanaovan-tsoa ho an'ny madinika an'Andriamanitra dia izay no hanomezanay an'iny andreo matoa filoha. Ny manetra be mbola ho avy iny fiteny izay itsika mijoro ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary ny zavatra rehetra atao dia voninahitra ho an'i Jesosy Kristy ho an'Andriamanitra rery ane ny voninahitra izay aza efatra amin'ny taloha indrindra ary mandrakizay.